Faly tafaraka aminao tomboky lasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba no manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany mibabato ny vaiankandrina ny fandikan-dalàna sy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana miverimberina ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao hoy ny avy eo nivo ny vovonana firaisan-kina androany tokony ampiary ny vomiera maleo tena misana ny fifidianana sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'izy ireo ny sazy araka ny lalàna mifehy ny fifidianana raha tena tantan-dalàna tokoa i Madagasikara. Tsy anaiky lembenana ny firaisan-kina manoloana ny vafandikan-dalàna miopampana ataon'ny mpitondra ary ny laza fa metraka fitoriana mahakasika izany. Miantso ny malagasy rehetra ihany koa izy ireo ijoro ho say andraindraikitra manoloana ny zava-misy fanadihadiana eo amin'ny sariny mbola avatsara. Mifaloitra tanteraka amin'ny voalaza ny lalam-pifidianana sy ny lalam-panorenana nataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Mibaribary tanteraka ireo endrika tsy fanaran-dalàna miopampana izay mendrika fiantsina sy fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy tompo-pahefana. Natsikafo ny firaisan-kina ireo fietsika maloton'ny mpitondra ny seho tany amin'ny faritra nandalovan'izy ireo. Tao Manakara dia misy candidat anankiroa indépendant numéro 2 sy numéro 5 izay dia nasoa. Fatafatesinareo any olo mianso anazy moa misy mpanjara malaza, misy olo mikarakara amin'ny télévision, misy gouverneur avilavitra aty. Dia midi ao dia hoe ianareo melanareo dia lasanareo manohana an'ilay candidat ny candidat mpanjakana. Ireto daholo ny dossier momba anareo. Zany ampiasaina daholo zany na misy ampanjara-mimetra na ny tribunaly anaovany menace. Dia nampanaovany déclaration nga izy omaly zay ny anankiray. Dia hoe zay dia niala fa mitovy ihany ny zavatra tadiaviny dia hanohana an'ilay candidat. Nary avaravahan'ny anala zorovany dia nalany gadrana aloha le olo. Dia reo navoaka tao prison dia andany ianao miaraka amin'ilay candidat mpanjakana ity manao propagandy miaraka aminazy. Maro moa ny zavatra tokony teneny ny tany le fanily siragnany tany Ambatondrandrana any Madamo Panina rehefa sita misony zavatra atao tritrisy dia maro olo mandray anazy eo dia natao misy ny tenitenany Madamo Panina tany Vondroza menacé candidat indépendante anankiray. Andalo sara ny tenin'ny président HCC hoy zay anasa azy zaho izy répété fa sao dia lasa indray le hoe azo resina fa sy mitombony dia ahita anazy asikany ka dia raha dia tenin'ny président teo tsy misy mpamosangany koa vahoaka koa hiaro esavidy fa sy ataotao vitavitako zao fotsiny ty zavatra ty ary ny communauté internationale koa sy anaikinaiky sy tokotokony amekany io hoe ivalide an'io hoe dia ara-tanàna ny élection atao Madagasikara fa raha zao toy sy misy zavatra sy mety. Ankoatra ny tany amin'ny faritra hitrangana tsy fanaran-dalàna marobe ihany koa ny eto Antananarivo raha ny fitarainana nataon'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina amin'ny boriboritany voalohany sy faheniny. Manao jeu de mots zany le fitokanana sy fanolorany satria le candidat manatrika eo fa sy any olona aloha izy nanolotra ny EGDO soratsoratra Antananarivo io fa afaka miandry vita fifidianana ny fampelezan-kevitra zay fa manao indray zavatra re. Ny tsy faran'ny mpanaran-dalàna dia irahan'ny rehetra ihany koa ny fampiasana ny anarany filoham-pirenena. Raha mijery isika dia ny akanjo sy ny zavatra fitaovana rehetra ampiasaina io nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Dia mbola reny ihany no zaraina sy fifidianana ny safidin'ny olona. Ohatrany hoe le filoham-pirenena no milatsaka député zao dia le fanaovana pression indrindrandrindra fa anivon'ny ministère amin'ny fampianarana ny fanabeazam-pirenena zany ny chef Cisco izay lalàna moa miteny hoe tsy mametraka felana izy fa maka autorisation d'absence fa mbola manao tsindry ihany amin'ireo mpampianatra sy mpanabe rehetrarehetra zany. Ohatra misy compteur tamora zao fa amin'ny jirama izay tiana izy mandoa 30 000 ariary ny tokantrano dia avy eo ny candidat ny fitondrana amin'ny boriboritany enina ndray zany no mitaingina an'io izy zay no nanao an'io dia izy no mijery any anaran'ilay olona dia manome an'ilay izy raha izay. Ny faharoa koa le candidat izay avy amin'ny fitopla dia mamosy fokotany amin'ny alina misy sary amin'ny fitsasany alina ka hatramin'ny sivy sasany alina. Manaprofo ny fihetsiky ny mpitondra fa fananina izy ireo ny tranga toy izao hiteraka korontana ka tsy hatanteraka ny fifidianana anam-potena ny demokrasia eto Madagasikara. Fiantsina
sy fanaovana tsinotsinona tanteraka ny voaka malagasy izao fandikana ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ao anatin'ny zotam-pifidianana izao fanainina ataon'ny mpitondra ankehitriny hitarika akorotana tsy hatanteraka ny fifidianana ka anapitena ny demokrasia eto Madagasikara izao fandikan-dalàna mibaribary ataony zao manameloka tanteraka izao fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana ato anatin'ny zotam-pifidianana izao izahay ary manamafy fa ny fifidianana madio sy manara-dalàna ihany no antoka ahafahana manatanteraka fifidianana milamina sy manaja ny safidim-bahoaka ary azahoantsika solombavambahoaka mendrika. Porofo mitohaka amin'ny tenda ny fitsidiana sy fitetezam-paritra ataon'ny mpitondra miampy hifanolorana na fitokanana zava-bita santonana amin'izany ny tranga tany Antsirabe, Fianarantsoa, Ikongo, Manakara sy ny faritra sasany eto Antananarivo. Tsy azo ekena ary tsy anaiky lembenana manoloana ny fantikan-dalàna ny vovonana firaisan-kina raha no mamafisin'izy ireo ary manameloka tanteraka ny tranga. Misy ny sazy tokony ampiarina ho an'ny mpandika lalàna ka andrasana ny fandraisana andraikitra ireo rafitra mpikirakira ny fifidianana dia ny CENI sy ny HCC. Izorany fifidianana ao anatin'ny filaminana sy anekeny rehetra ny voka-pifidianana dia mitaky izao zavatra zao izahay. Voalohany, ny ampitsaran'ny mpitondra ireo tsy fanarahan-dalàna tony. Faharoa, ny andraikitry ny CENI sy ny HCC, ny andraikan'ny CENI sy ny HCC ny andraikiny ka ampiasany ireo fahefana eo ampelantanany ampiarana ny sazy voalazan'ny lalàna amin'ireo izay manao ny fandikan-dalàna sy ireo izay kandida izay nahazo tombony tamin'ny tsy fanarahan-dalàna ireo. Miantso ny fiombonabe iraisam-pirenena koa izahay tsy hitaza-potsiny izao fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara izao sy ny fanaososena ireo soatoavana demokratika iraisam-pirenena izay ataon'ny mpitondra ankehitriny. Manamafy izahay fa tsy andraiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ny tranga toy izao ary efa mitona sahady ny vahoaka malagasy tompon'ny fahefana Andriamanjaka ho isa hijoro sy ho vonona hiaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna eto Madagasikara mba tandovatsika mandrakariva ny tany tan-dalàna. Raha ny zava-misy tsy voahaja intsony tsy fiandaniny fitantanandraram-panjakana araka ny andiny fasivy amby telopolo amin'ny lalam-panorenana. Tsy voahaja ny tsy fiandaniny filoham-pirenena sy ny fanafangarona amin'ny asany antoko, vondrona toko araka ny andiny fasivy amby efapolo amin'ny lalam-panorenana ary tsy voahaja ny tsy fafana mitokana zava-bita ao anatin'ny fotoam-pifidianana araka ny andiny faraiky amby enimpolo sy ny andiny fatelo amby enimpolo momba ny tsy tokony hanafangaron'ny filoha ny asany amin'ny asany antoko, vondrona antoko. Mazava ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana. Tsy afa miala amin'io na iza na inona antony na inona. Dia raha manolotra izy tokony manolotra azy aty amin'ny tranony aty raha hoe ty mizaka menenareo any fa tsy izy manolotra izaka ny toerana izay ahitany vahoaka zay nge nahita zay tany Manakara, nahita zay tany toerana izay nalena ahitany amin'izay faritra nisy nahitana azy ka raha ohatra izy ka na ohatra hoe tsy fahalalana na tsy fahaizany dia eno tsara ny fahasivy amby efapolo amin'io andininy ihany amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa ny andraikitry ny filoham-pirenena dia tsy azo ampiarahana amin'ny vondrona politika. Tokony tsy iseho mihitsy izy akory na manolotra atolony amin'ny mpanohatra zany le zavatra tsy azony atao. Efa teo aho matoy samy tena zany eto malala tsara ohatra niny aby ny zavatra nataondry reo le olona nanaraka tsara ny constitution ary nisy ino mihitsy ny arahana zao ny voalaza ny constitution tsy azonao atao azo miverifeny zany tsy azo atao ny milaza mihitsy hoe za lehibe ny antoko politika izao ka toka eto hanolotra anareo ny zavatra fa tsy mitokana akory tsy fanao zany
mandika ny lalam-panorena tsy hipetra-potsiny amin'izao ny firaisan-kina fa metraka fitoriana raha ny fanamafisana fifidianana madio sy mangarahara raha anatin'ny fanajana ny tantandalàna no mila petraka eto amin'ny firenena ametraka rikety metraka fitoriana zay raha aveo zay ato manana olona manapaizana fa nda sa hoe manapaizana maromaro miaraka aminay misy solova na atao anatinay fa misy atao anatin'andidanay na ireo le olona natsonay mihitsy anampy anay na reo vahiny natsonay keo anampy anay io mba de nio ty lalam-panorena tya de aminao anay ny tokony interprétation nareo de name izy ohatra ny zao avy any Sud Afrique natsoko de nanefana izy de ametraka fitoriana aloha zay ho hita satria ny ACC sy ny CNI koa zany a tokony andray sy ampiasa reo fahefana eo ampelantanana ary ampiatana zay sazy zay satria tany tsisy lalàna zay zany raha tsy manao ny ACC no antitra tery vovonana firaisan-kina androany fa mila petraka eto amin'ny firenena ny tantandalàna sy ny ampiarany CNI sy ny HCC ny fahefany sy ny lalàna mifanaraka amin'ny fandikan-dalàna ataon'ny kandida mpanjakana sy ny mpitondra miantso ny vahoaka malagasy izy ireo ho sahijoro hiadiny ho an'ny fanjakana tandalàna sy hiaro ny safidim-bahoaka Vavao makasika ny fiatriana ny fety ny Pentekosta kosa indray saika feno avokoa ireo tranon'Andriamanitra tamin'ny aladiny Pentekosta iny samy nanana ny nalamariana izany fotoan-dehibe nanomezan'Andriamanitra ny mpananatra izany avokoa ny fiangonana ankoatra ny fanolorana ny zaza natao batisa atao koa ireo nanolo-tena nandray ny sakramenta fanoloran-tena iray latabatra amin'ny tompo ny fanahy masina no mampiray sy mampiombona antsika na dia misy aza ny fahasamihafana amin'ny endriny maro samihafa hoy ny ampahany tamin'ny afatra nentin'ny pirehitra atao amin'ny katedraly Farafangana tanantoerana Injava Andriamaefasy Taiziniana. Niavaka kely ny fankalazana ny fetin'ny Pentekote teto amin'ny katedraly Farafangana. Aniarana no momba avaka tamin'ireo mpino katolika teto Farafangana ny Flora Valomanana sy Parrain Auguste. Fety manandanja ho an'ny mpino kristianina tokoa ny andron'ny Pentekote. Fankalazana ny andro anidinan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly 50 andro atao arian'ny fetin'ny Pasika. Any fanahy masina no mampiray sy mampiombona antsika na dia misy aza ny fahasamihafana amin'ny endro maro samihafa ho ny ampahany tamin'ny afatra nentin'ny pirehitra nandritra ity fotoana ity. Amin'ny maray aman-dreny any Filomarika Valomanana sy Parrain Auguste dia niarahaba azy ireo manokana ny fiangonana tao arian'ny fotoam-pivavahana. Tao arian'izay dia noraisin'ny fiangonana tao amin'ny lapan'ny paroasy izy ireo. Fotoana izay nahafahan'ireo kristianina teto Farafangana ny fampiresaka sy ny tondra ny etaetany tamin'ireto ray aman-dreny eto amin'ny firenena ireto. Sokajin'olona samihafa no nanatrika izany, atao ny mpampianatra, atao ny tantsaha, atao ihany koa ny mpandrara sy ny mpianatra. Izaho moa dia Madame Rosy, fotoan'ny eglizy kely ao Ambahibe. Mpampianatra ao NF. Niasa nandritra 20 taona. Kanefa sy nireky ny tena atiky. Da tonga rany atao da mizamoana fa sisy ilagnanareo sanaka. Izay raha mampanelana matanjikana amin'ny fiainanay toa. La misy avay varoly fanao zasy da efa mignagno mahita ny tosika mignagno aby tarahy ny kampizany nanay ity da mara hay voazanikaza etoa saotra tompo taminay mbola nianatra mbola kely dia roa am'valopolo isan-jato malagasy dia tantsaha dia hatram'izao ohatra mbola sy miova zay taremarika zay nefa ny zavatra hita zany rehefa mandeha ambanivohitra agny ny tantsaha dia efa lasa sy mamokatra ny tsony ny antony sy mampamokatra anazy sy mahazo fampianarana sy fanampiana amin'izay famokarana amin'izay izy dia faharoa sy mandry falevana ny tantsaha dia lasa sy mamokatra izy dia izay ny mahatonga ny malagasy zany sy mahavita tena ara-sakafo ianareo ray aman-dreninay izay hoantenainay anova Madagasikara reto hoe efa manana paikady ianareo amerenana an'izany fa avitantena ny malagasy amin'ny sakafo zany satria ny 20 isan-jato raha samy mamboly daholo dia tokony havita tena ny malagasy na ny tokantranonay aza sy mahavita tena mihitsy amin'ny resaka sakafo. Nilaza ny Flora Valomanana fa tsy manana politika mazava hamahana ireo olana maro samihafa sedrain'ny malagasy ireo ny mpitona ankehitriny ka izany no antony mampitotongana ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy mahazo kivy anefa fa mila manana fanantenana trano ny tsirairay ho ny fanazavany. Fantaninareo teo miobana be da be amin'ny fahazakantena ara-tsakafo. Ino titezity, ino tsara. Minareo ny sakafo dia vokariny Madagasikara mahavelona antsika tokony hoe exporter varotsika. Roa antony
reny noho le fantana sy le fitomboponiny dia tsy naraka ntsony isika ary le variétény le vatony bostony zany ao hita le variété tena sakony zanao tsy dia tsara ny vary taty ianareo satria zany na zezika na le gestion le rano na fikarakaran'izy dia zay hitao dia sahirana mila taty dia namidy le masomboly dia lasa fa mélange le masomboly dia fa tsy nahotaka hoe mavita 6 tonnes par hectare raha misy dia misy marina tsy tonnes par hectare tsy handeha ty fireneny ty raha tsy mena toerana ny mpampianatra tsy mandeha ty fireneny ty raha tsy mena ny mpampianatra sy ny tantsako zay ihany satria mpampianatra mana ben'olona efa mana ben'olona izy a dia mampianatra velona taizana ankizy a ndraidraiky ary tantsaha maro anisy ary zany io zany le zay atao hoe politique générale misy tsy mandeha le politique générale fitondràna tsisy zay le atao hoe tsy ao anatiny mihitsy iny a le fahaizana mitondra firenena ny fahaizana mitondra firenena na croyantely ihany mieritreritra le vahoaka ao anatiny aloha ampy ve sakafo minandretolondeto oona tokony anazy faharoa tena sao dia misy maka ny tantsika alain'ny olona ny alerantsika alain'ny olona ary fahatelo ny vola zao misy zao tsika tsy manam-bola Vaovao manodidina ny fiatrenan'ny fety izay ihany ny tomboisa ireo olona voatery nanantona ny hôpitaly HCR nandritra ny farany herinandro teo fetin'ny Pentecoste. Tao anatin'ny 2 andro marary 700 no tonga nanantona ny sampana vonjy-taitra ka 50 tamin'izy ireo no nahiditra hôpitaly. 5 kosa no namony ainy. Raha oharina tamin'ny taondasa dia nahitana fiakarana isan'ireo nanantona ny HCR sy ireo namony ainy ireo. Fa ny alady ny Pentecoste teo no namony ainy ny kandida ny firaisan-kina atao amin'ny distrika ny Morondava Mamy Merson Clavé vokatry ny arety ny Tosidra no nahazo azy araka ny fampitam-baovao. Mbola nanao fampelezan-kevitra ny tenany fotoana fohy mialohany narariny nentina teny amin'ny hôpitaly moa ny tenany saingy tsy tanany ainy araka ny fampitam-baovao ihany. Manokatra ny ady hevitra mahakasika ny tsy maintsy hanatsarana ny lalam-pifidianana misy eto Madagasikara ity tranga ity hoy ny filohan'ny KMF Knoe tao amin'ny pejiny androany. Tsy misy lalàna miresaka ny tranga toy izao mantsy ny lalàna 712 tsipika aotraotra 7 sy ny 12 sy 2 tsipika aotra 10 hoy ihany Robert Namerson profy izany hoy izy fa mila manatsara ireo lalàna mifeny tontolon'ny fifidianana isika. Mila fifidianana malalaka tsy afahany tontolo hafa mitsabaka ihany koa toy ny fanjakana sy ireo mpandrara ara-toekarena. Aoka atao lavitra mandivitr'olona ny katsikatsi politika manamaivana ny olom-pirenena sy mambotry azy ho hiatrany filohan'ny KMF Knoe. Aoka anaiky ny safidy ny olom-pirenena rehetra. Tontolo miantoka fandraisana andraikitra sy tompona andraikitra no takin'ny fifidianana eto amin'ny firenena raha te handroso marina isika hoy ihany Robert Namerson izay miantso ny hanajana ny fahendren-drazana malagasy dia ny hevitry ny maro mahatakadavitra sy ilay hoe izay mitambatra vato. Izany toetsaina izany no nametrahany lalam-panorenana fa miantoka ny mahiray ny vahoaka malagasy sy ny firenena ny filohan'ny repoblika izay tsy filohana antoko ka tsy manana kandidata hoanana amin'izao fifidianana izao ho hiatrany Robert Namerson. Raha ny fantatra moa dia miakatra ny lisitra faharoa dia Jean Maharo taorin'ny izao afody mandry ny kandida Mamy Merson Clavé izao. Ny fianakaviam-ben'ny NBS dia mampahery ny fianakaviana mantolo. Manomboka eto kosa isika dia anaraka ny ako ny fampelezan-kevitra tamin'ny farany herinandro iny sy nisongadina tamin'izany ny tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny Tetsy Ambatolampy sy Antany Fotsy. Nanarady ny vondrona firaisan-kina tany amin'ireo faritra ireo iny Zavandrea Mahefasy tahiziny any tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray rehefa vita kosa izao fampalalam-baovao izao dia hoarahintsika ny fandarana manokana ho depute hanasana ny solombavam-bahoaka fetra lamizafy milolona avy amin'ny boriboritany fadimy. Veloma tompoko. Azo antoka ny azahoantsika fandresena ho ny kandidata natolotry ny firaisan-kina eto Ambatolampy Olivier Andrianjanahary. Voaporofo teto fa vonona iaradia amin'ny firaisan-kina ny vahoaka na Ambatolampy. Andava ny jadona sy ny fanitsakitsahan-dalàna ataon'izao mpitondra izao no tanjona ho ny fanazavany.
mampalahelo dia mampalahelo mahazo ny fonctionnaire. Ny mpampianatra moa dia tena mahantra satria rehefa mandalo candidat mpanjakana dia akatona sekoly mahantra koa ny vahoaka, nefa ny vahoaka ny tena mandoha vola amin'ny maître Frama ireo. Zany ny zava-misy eto Andriamatovo zany no izy. Noho izany mila fientanam-potsika, mila fientanantsaintsika, zay mitambatra ny vato, zay mitaraka ny fasika firaisakina no ery lalana faharoa ihany no tadavitsika amin'ny fahasika mirakolokoloana eo azo dia zao zany no zavatra ambaramitsika eto Ambatolampy. Lazainy présidentsika tao fa raha izao fitokam-drivotra zao dia azotsika fa lasatsika ny prime ministre sy ny assemblée nationale. Fa izay izy mandeha mifidy daholontsika raha salam-pahavidiana tamin'ny présidentielle, raha nanetandreo ray aman-drenitsika ireo dia ambany dia ambany. Fa izao izy manentana antsika mba handeha hifidy dia azo antoka fa azotsika ny fitopolo fandrako tompolasy tompolany. Manarak'izay dia izao rehefa vita ny fifidianana dia mandeha monitsika mikarakara tokantrano. Rehefa hariva ny andro dia miverina ny bureau de vote-tsika manisa vato. Manarak'izay dia ataotsika ny andro masom-pokon'olona amin'ny alalan'ny fifidianana. Jeritsika ny any amin'ny tableau dia jeretsika ny atao amin'ny PV na nalefa ny amin'ny CENI fa eo ndraindray dia tsy misy mialy eo tsika raha tsy vita ny PV na amfiry io na amfiry dia tsy misy mialy eo tsika fa arahantsika maso ary misy ny andro masom-pokon'olona mahazahotsika n'ilay victoire tompolazy tompofary. Fa raha vao vitatsika zay dia azo lazaina fa azo ny toerana roa ato amin'ny districtny Ambatolampy ho anareo ray aman-dreny tompolasy tompofary. Azao no izy aty aminay atya dia mirarakopana ny akanjo ny filoham-pirenena fa ozay hoe ny akanjo mora rovitra, ny satroka mora rovitra, ny vola mora lany fa fanarenana Sofia firene zao ijoro ny Ambatolampy tompolasy tompofavy. Ka dia ny firaisan-kina no hery afa-tsika mbata fandresena ho ny risitra faharoa ny firaisan-kina eto Ambatolampy. Ny fahavitrantsika mifidy sy fotoamantsika ny olona rehetra zay mbola tsy malala fa misy ny candidat firaisan-kina. Mila manao porte à porte, mila manao andromaso sy manao fitiavana zao mipetraka amin'ity satria raha ny zavatra ataon'ny adversaire izy moa amin'ny fitondrana volam-panjakana no ampiasaineo, olo-panjakana no ampiasaineo, fitaovam-panjakana no asaineo fa itsika dia fitiavana no asaontsika. Noho izany dia tsy mirarahantsika na misy vola na tsy misy vola fa afatatsika mandresy isika. Sasatsy zany. Mitonitolona ho an'ny fanavotam-pirenena ho ny filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina. Podro no tanjony hanatevin-darana ireo candidat ny firaisan-kina hoe ny amin'ny antenimieram-pirenena. Amin'ny fahasivy amby roapolo volana May dia vidio ny laharana faharoa zay misy any Liva sy Mamsoa. Averiko vidio ny laharana faharoa zay misy any Liva sy Mamsoa. Azonao ve zany? Azoka tena mafe! Tonga de Podro! Tonga de Podro! Podro zany Podro! Dia nanao tsara fa araka ny fanaoa zay nalena rehetra dia mampafantatra voaka malagasy zay ny zavatra tokony hofantariny dia mampianatra azy ny zavatra tokony hohainy ary mamita fanovana zao amin'izay tsika. Voalohany aloha mbola tsy vita ny tolona zay nataotsika dia ny hanovana zao fotonana tsy mandeha ny mizy zao mijaly vahoaka fa diran'ovana ary tsisy lalàna eto. Tsy maintsy mirahina tsara, tsy maintsy adinoana azy disadisa, tsy maintsy atao zay ahafahantsika manova zao fiainana zao. Mijaly vahoaka mijaly ianareo. Tongava ao mifidy entany daholo ny olona amin'ny alarobia 7 amby roapolo volana May ho avy zao
dia fidio ny lalana faharoa misy ny liva sy mamosoa anao podro larana faharoa ao anatin'ny bileta tokana no misy ny kandida ny firaisan-kina ao Ambatolampy sy ny prelisitra aminy miandrandra fandresena ary nanome toko favonona ny hitondra ny fenon'ny vahoaka eny amin'ny lapan'ny demokrasia. Limpanovana ny vahoaka na tany fotsy. Vahoaka ny fanitsakitro no nitsena ny vovonana firaisan-kina nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny kandida Narson Rafidimanana sy ny prelisitra aminy. Marary ny vahoaka na tany fotsy ka mila fanovana ho ny kandida andriny. Tratra ny tsinjo falavo ny vahoaka terena hifidy ny kandida mpanjakana ireo mpiasam-panjakana tsy misy fampandrosoana vanina ho ny fanazavana ka zava-dehibe ny fijoroany ny firaisan-kina tahaka izao. Monsieur le Président, anisan'ny zavatra anankiray tena mampijaly ny vahoaka eto dia ny faratsian'ny lalana, ny resaka tsindritsindry isan-karazany terena ny ase terena ny mpiasa fahasalamana rehetrarehetra terena dôvodôny ny président pokotany koa dia terena ary raha vao tsy manaraka ny zareo dia tonga dia esorina miala ny président pokotany mampalahelo be zany esorina miala reo mpiasam-panjakana reo. Izany président zava-misy eto aminay ny lalana ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia mijaly ny vahoaka resaka boky nombo zany resaka kavo nombo zany lany eny ampanidinana président ny ombonay nefa reny mba hoentinay miasa mamboly aty aminay aty. Matoko manana anareo i président Marc Ravalomanana miaraka amin'ny député Narson sy député Ndrina irahina anarina ty Madagasikara ty Namirenana amin'ny lohan'ny fiainan'ny vahoaka no tanjana ho ny kandida ny firaisan-kina eto tany fotsy Narson Rafidimanana. Mila mpitondra mahay isika fa tsy toy izao mpitondra mamotika firenena izao. Sotra dada fatongavanao eto amin'ity distrikena ity. Makasitraka toko. Tsy nataonao zanak'kala avy zay. Tonga na mangenay ianao mahafinaritra toko. Na dia lavitra raha van'izany farafangana zany. Tsy nandeha hélicoptère izy toko fa nandeha tomobile. Ozy izy hoe tsy maintsy tonga na tany fotsy Narson sy Ndrina. Tsy maintsy mangavoaka na tany fotsy inona ny valibabe nametsika azy. Akoatran'izany dia tsy maintsy averitsika ao fitondrana izy ahoana ozy izy miatsika sa tsy miatsy miatsy sa tsy miatsy firaisan-kina sa tsy firaisan-kina ohatrany zao tontolontsika rehetra midoro amin'eny dada midoro amin'eny dada sotra tokola makasitraka anao président satria nafinaritra natongavanao eto makasitraka anareo koa solotenan'ny AJM solotenan'ny parrain Auguste tonga eto makasitraka toko. Tonga ny fotoana tsy maintsy ijoroantsika hony avy amin'ny antoko azy FM ny firaisan-kinantsika rehetra no ahafahana mahazo podrofo ny fanazavany. Tsy vitany miresaka fotsiny itsika fa tonga ny fotoana tsy maintsy ijoroantsika satria efa nasehon'ireo ray aman-dreny ireo ny firaisan-kina teto Madagasikara. Nampandefitra ny ambopony ireo ray aman-dreny besika ireo nampikambana ny hery ho iray izay tarihin'ireo filoha teo aloha sy ireo kandida maromaro. Naneho fa tsy eketsika tsony ny didy jadona eto amin'ity fireneny ity. Koa amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity no anehoantsika ny tsy fakasitrahana an'izany. Koa manentana antsika ho antsika eto amin'ny distrikana Tanifotsy amin'ny 29
volana ho avy amin'ny larobia heriny ho avy izao ho vonona isika ijoro. Firy moa ny député-tsika eto? Numéro firy? Vita ho azy zany. Koa asehosika ny heritsika, tsy ho zarazaraitsika amin'olona io toeran'io fa atokatsika ho an'ny rafidimanana sy indrina. Manaiky ve atsika e? Vonona ve sa tsy vonona? Tsotra ihany ny afatra nentin'ny filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina tamin'ireo mponina tany fotsy dia ny fandehanana mifidy amin'io andro ny 20 Mey io. Zavapoana ny fanantenana raha toka tsy mandray andraikitra sy manaiky lembena an'izao mpitondra izao ny tsirairay ho ny fanazavany. Zao no pirofo fa mbola mitohitolona ary ny tolona ataontsika tsy manaiky mihitsika raha tsy malalaka mandeha amin'ny ara-dalàna ary indrindrindrindra manana fampandrona azy any malagasy rehetra. Tohitolona hafa ihany atany fotsy, hafa ihany anareo eto sy ny manodidina districtna tany fotsy. Hita mihitsy fa olona sady malala tsara matahotra an'Andriamanitra, manana fahendrena ary mikendry mandrakariva zay asoa voaka malagasy. Dia zay ny raisantsika, zay ny rahantsika, zay ny tokony hoe firaisan-kina, satria nahita ny olona fa hoe hafa ihany zany miaraka amin'ny dady zany. Dia zao ny afatra mihaino tsara venareo e. Ora voakana tany fotsy mihaino tsara venareo, districtna tany fotsy mihaino. Eno iaro dada ihany ty a, dada Ravalomanana. Zao e, raha vao tonga ny fotoana ifidianana amin'ny alarobia fa 20 volana Mey ho avy zao, dia fidio any numéro 2 misy ny Narson sy nga député Ndrina enareo fa zany. Raha vao tonga fa 20 volana Mey dia tomina dony ny olona manodidina, ny préfet-ngonana ny ao an-trano any manodidina, antsona hoe antao reto ndao. Dia lasa dony dia tonga ndray ny riva, tonga ny riva verina ndray manisa vato reny sy anaikinaiky levelana amizao reo fa amedy reo angala reo. Noho izany zany tsy maintsy arovana vatsika reo zatra roreo ihany. Resy lahatra tanteraka amin'ny kandida ny firaisan-kina ny mponina eto tany fotsy. Tsy nisy artista na fizaran-javatra kanefa voromarobe ny vahoaka nandray ny toromarika avy amin'ny vovonana firaisan-kina ahafahana manova izao fiainana sarotra izao. Akoatra ny fanitsakitsahana ankitsirano lalam-panorenana ataon'ny mpitondra, mandeha ny endrika tsindry sy raha matahora samihafa ataon'ny ekipan'ny mpitondra amin'ireo kandida mirotsaka ho fidiana eto Manakara. Fantatra fa kandida tsy miankina misa roa eto Manakara amin'izao fotoana izao no hiara-ny tsindry sy fandrahonana ka tsy avelan'ny mpitondra mirotsaka kanefa efa kandida ofisialy na feno fepetra ary efa niroso tamin'ny fampelezan-kevitra nandritra ny roa andro. Ny fatahorana izy no lehibe indrindra. Misy kandida sika roa eto zao tanora mba te hitondra koa gn'anazy anazara-bikiny amin'ny fampandroana nyty Manakara sika ty zara sika etoa tereny iala, tereny iala sy nisy an'izany taminay taloha samy mazo milasa kapy tereny ka nareo fa dia mieritseritsy ho lasa anareo amin'ny daholo efatony olo manoana anazy. Iza zany dia mieritsereta anareo sy fatao ity vao mainky sy tiavan'olo anareo io, sy fatao ity magnino zanasika etoa mba te hagnano politika sekeny zany hoe sisy azo anao politika solony etoa zany raha sy ireo avao. Ahoana agnakesika anan'izany mieritsereta anareo anognan'io kandida roy nalagny io nampitahorogno gadray raha vao magnano mieritsereta anareo aza mifidy an'ireny olo regny mitongava mifidy iay voniaro anareo ahay. Ay mba vao hoan'ny vahoaka ny Manakara izao fahatongava ny vovonana firaisan-kina eto Manakara izao ho ny kandida ny firaisan-kina eto Manakara Rasidy Manana na Irasidy. Mitohy ny tolona efa natomboka honina ambarany ary tsy maintsy tratra ny tanjona dia ny azahoana fandresena.
tena nitondra vaovao sy revo vaovao ho an'ny manakara ianareo miralahy mianaka mitohy ny tolona inona moa ny zavatra tolomasika be dia be ny sy fagnaran-dalàna hita eto amin'ny tany sy ny fazaka toy izao sika ary vahoaka ny manakara ny tolona saradia ny firaisan-kinan'ny malagasy iza gn'olo sy araka amin'ny saradia iza gn'olo sy ho iaraka amin'ny saradia ny tenena fa raha iaraka amin'ny saradia dia ny 29 mai Rasidy. Ny fandatsaham-bato ho an'ny kandida ny firaisan-kina sy ny fanaramaso ny latsabato natao ireo ihany no ahafahantsika mitondra fanovana sy manaisitra izao mpitondra sy manjary sy mpanitsakitsaka lalàna izao hoy ny filompera mitantana ny firaisan-kina Marc Ravalomanana. Izay nataontsika rahina daholo na iza na iza na fiangonana io na société civile io na communauté internationale ny rahina daholo voaka malagasy zao raha izao mbola misy olona mifidifidy tsy miaraka amindreo efa zavatra hafa zany satria efa mangiry firy mijaly mikaikaika voaka malagasy tsy mbola misy ohatrozoatra amin'izay tsy mihinan-kanina ny olona zany eo avy ana vangain-drano vahoaka koa tany zany a dia reo tao farafangana tena mijaly le olona noho izany zany a ampahafantariko anareo zany voaka malagasy raha tianareo iova ny fiainana hitsahatra izao tsy fanarahan-dalàna izao dia zao fidy io a Rasidy larana fahaefatra miaraka aminy. Resa lahatra amin'ny kandida ny firaisan-kina ny vahoaka ny manakara ny tora-jofo teto ny toerana nanaovana ny fampelezan-kevitra velom-panantenana ny vahoaka satria mbola mijoro ireo olona tia tanindrazana sy navita be teto amin'ny firenena hanavitra indray any Madagasikara. Dr Max Saramaroaso no kandida tokana tolotry ny firaisan-kina eto amin'ny distrika ny Fanadina. Fantatro tsara ny marary ny vahoaka eto ny nambarany ka izany no antony rotsahako fidiana miaraka amin'ny firaisan-kina. Efa maro ny asa vita ary mbola ho tohizany izany ho ny fanazavany. Ny asa namboarin'ny Dr Max ny asa sao dia efa maromaro da teto efa nivakinareo amin'ny boky asa izy hoe nagnampy momba ny olona be antitra sy zokolona, magnampy momba ny viavy, nagnampy momba ny mpampianatra, magnampy momba ny tanora, resaka masom-bolo sy ny rehetrarehetra. Efa nanao action sociale be dia be zany asa sociale Dr Max alohany izy lasaka député zao. Inona ny dikan'izay? Rehefa lany député io Dr Max dia mbola hagnano bebe kokoa. Zay a? Ny raha voalohany ny masosena voalohany tena voalohany dia ny resaka tasaha zany. Ary maro zany ny tasaha mahantra. Ansena zany dia fa ensaka an'le isipazana vary fosy io. Menamenamenaka tsy mila anio koa zany fa mila fambolena maharitra, mamboly, mihinana, mivarotra, dia manana masom-boly amidy. Sy zay a? Zay. Avy eo dia ny zavatra faharoy ny masoan'ny programmation dia ny resaka lalana io. Rasy ny lalana Ambomanga du Sud. Zay monsieur le président dia nandrasy be misy ny lalana anay agny avy fanadina mandeha Ambomanga du Sud dia nivalo angamba. Ka zay zany a dia tsy maintsy amboansena misy mizaka hoe anareo veka dia ingénieur, anareo public vita ansena io fa satria io tantana ansena sara ny vola amboarana an'io fa tsy mandeha defa tany agnaty posy. Zay ny asa ansena. Ho anareo vahoaka no antom-pijoroana tahaka izao ho ny mpitondra teny ny firaisan-kina Parrain Auguste fidio ny kandida ny firaisan-kina ahafahana mitondra fanovana eto Fanadina. Aza dimy mifidy ny Dr Max numéro 4 satria raha te hiala amin'izao problème be zao sika tsy maintsy amin'ny firaisan-kina ihany asika fa sy osony tandremo samegny tandremo mety tsy ao any mosahiragny soana sony soan'ny président Ravalomanana sony zao zavatra ataontsika ahiny zao fa hoe ho anareo ho ane taranaka faramandimbo ho ane zafa ane tanora fa raha izao ataosikany da maty zero da iny rehetrarehetra rasy lalagny sy mihinan-kany anareo fonctionnaire sy efa 5 taona nareo sy niakatra karahamanareo anareo zavataolona nareo mpampianatra sy hitagny vato alasaky nareo any raha mizara raha izy alay voresikana va io zarazarany raha io
alay da hoany fa lasay vato ho an'ny docteur Max numéro 4. mila am'rahina ny vahoaka ny fanadina ary tsy maintsy atao izay ampandanina ny kandida ny firaisankina Dr Max Ramaroasy ho ny filoam-piara-mitantana ny firaisankina Marc Ravalomanana. Tsy maintsy ataontsika ny anovana ty fiainany ty, anovana andrindra ianareo tanora. Ny politika antsika zany dia ny anaja ny demokrasia, anaja ny tany tandalana, ary indrindrindrindra anaja ny fomba fitanana ny Madagasikara. Tsy maintsy miainga fanarahan-dalàna aloha, tsy maintsy manara-dalàna daholo na lahy na vavy na ambony na ambany, fa tsy andeha mihitsy ty firenena ty. Maninona mahandro ohatr'izao ny olona, fa nainina mampahantra ny olona ohatr'izao, satria atao mihitsy azy tsy hananany maizy azy. Tsy maintsy ampalalana lalàna ianareo, mba fa malala lalàna ianareo a sy mahay lalàna dia sasa amin'izay manao zavatra. Fa na inona ataontsika ka tsy miaraka amin'ny firaisan-kina tsy possible, tsy maintsy mirahina tsara daholo n'izy an'izy. Zay zao a ny communauté internationale miaraka amintsika, zareo amin'ny FFKM miaraka amintsika, anao fanambarana ny veka miaraka amintsika. Ty laza aminareo zany misy dikany miantona naovana an'ity, ary efa tsapan-jareo fa tena andresy manana candidat raika amin'ny zato ny firaisan-kina. Ty laza aminareo zay fa tsy manao kitotoan'ity, fa eto fanadina fotsiny fantatra fa nieto fotsiny reo. Tsy nijanona teto amin'ny kanja ny fanadina moa ny fampelezan-kevitra nataony firaisan-kina fa nitota amin'ny alalany diabe namakivaky ny tanàna. Tsy diso anjara tamin'ny fampelezan-kevitra nataony vovonana firaisan-kina ny teto ranomafana. Na dia maizina sy nanorana aza ny andro dia voarolanina vetivety teo ny mponina Ravona eny fa tonga eto ranomafana ny mpitarika ny vovonana firaisan-kina Marc Ravalomanana sy Parrain Auguste niaraka tamin'ny kandida ny firaisan-kina eto amin'ny distrika ny fanadina Dr Max Ramaroasy. Toerana tsara sy mahasarika mpizahatany ny eto ranomafana kanefa miaina isan-taona ny mpitsidika noho ny olana maro samihafa. Eo ny fampitehan'ny lalana miazo ity tanàna ity, fa eo ihany koa ny fitandrana tsokotsoko ireo arena voajanahary sy ataon'ireo mpibizana eto amin'ny firenena ka mampihembotra ireo mpizahatany. Izany no antony hijoroana sy iraisana ina ho ny mpitondra teny ny firaisan-kina Parrain Auguste. Ranomafana dia ny fizahatany ny tena atao eto tena zahoan'olo eto vola. Nefa ahoana gn'ampandegny fizahatany raha lalagny rasy miaigny misy ny mpisidika sikatry izao satria rasy lalagny, énergie sisy matetiky matimaty zero. Dia izao koa ankehitriny izao mandefa variky, ny sokatra, zavatra misy amintsika ty na ny volamena alefa ny mpagnano trafiky rehetrarehetra any andafy any. Ahoana koa mazvoasika mitarika ny touriste, raha ny raha tokony hozahana atsika alefa sikany, raha ny lalagna andianany simba, raha ny électricité matetitetiky maty, matetiky misy délestage eran'ny Madagasikara amin'ny faritry ty. Ka izay angamba ny atonga asika ny hoe agnovan'izay sikany dia sy misy mifidy candidat ny firaisan-kina Andriamateo Dr Max numéro 4. Maro ny zavatra tokony hovany hoe, maro tokony hovany. Isaky miresaka olo zao dia fa lalagna rasy. Ato imidika amin'tiky ranomafana fa voiparara iny zao. Simba RN25 zany président nataonao sara tamanao nitondra teo iny. Ka rehefa miakatra koa ny firaisan-kina dia sy mesy miverina amin'olona ty zavatra atsika dia. Nanome tokony mpon'ny ranomafana teto ny kandida ny firaisan-kina atao anatin'ny distrika ny fanadina fa vonona hitondra fanovana sy anatsara kokoa ny fiaina ny mponina eto ranomafana. Zanako fanadina zay mipetraka ao manoko akora za io. Fantaro sara ny problema ato amin'ny faritrato milanina ho asika eto ranomafana. Ka zay ka matokisana fa hiara-iasa aminareo eto aza matatra fa fantako sara ty eto ary efa ela mipetrako tao manoko akora zay. Zay mety ka za adino 29 mai alarobia numéro 4 ihany nanamafy fifanentanana io ny filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina Marc Ravalomanana. Nisy ny efatra nentiny ho an'ny vahoaka ny ranomafana. Fidio numéro 4 Dr Max io izy io amin'ny fifidianana vahoaka azobe tena ilaina mihitsy nazahoantsika majorité ao amin'ny parlementaire. Noho izany zany Dr Max anatevin-dalana aneo dia ny hividanana azy aty. Zay avana penaky dada fidio Max numéro 4
amin'ny fasivy am'roapolo volana me amin'ny fotoam-pifidianana alarobio andro a enareo alarobio andro a fa nagnino ndesy hoe tsy tonga ny olona fito fa tonga ihany ny olona mila maila ho nirehitra amin'ny fangararam-bato mety ho ataon'ny mpitondra ho ihany ny filora valomanana raha nanome afatra ho an'ny mponina teto ranomafana tany tandalàna no mila petraka eto Madagasikara ho izy ka mila mirahina isika rehetra